15 fandarana vaovao izay vokarin'ny fandarana mahery iresahana ny tontolon'ny taranja-baolina lavalava arahanao isaky ny zoma hariva amin'ny lorana sasany famerenana isaky ny sabotsy maraina tontolon'ny taranja-baolina lavalava rano fotsiny no iresahantsika mandritra ny 24 minitra ndao 15 ankavaliana tranoray teo plasy tompoko vavy no etsidena ny tokantranonao amin'izao alady alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery atolotra antsika isam-baravarana ny arahaba ary asaina mpanajanotsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany araka ny nanarahanao azy teo dia nisy ny famantarana ho an'ny fandarana 15 izay arahanao eto amin'ny fahitalavitra matv isaky ny zoma hariva amin'ny enora sasany iresahana manokana ny taranja baolina lavalava izay fandarana 15 izay ny famerenana dia ny sabotsy maraina fa iresaka tontolon'ny taranja baolina lavalava misimisy tsika amin'ity hariva ity satria dia nandray lalao raisam-pirenena i Madagasikara tamin'ny alalan'ny Makis de Madagasikara tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina tamin'ity tolakandro ity Nomontsanin'ny Makis de Madagasikara tamin'ny isa mavesatra 13 no 3 ny erzareo Nizeriana teo amin'izay fanjanona ho an'ny kanina 724 20 izay hofitinina aminao anatin'ity fanadihadiana ity ny fizotra ny lalao tetsy Mahamasina. Raiso amkafarini izy fatonga ewa ny ekipany Mahamasina tarihany totra ny tatikeny voalohany Richard Alexa izay larana fahefatra samay zizi eo ihany koa rapido asatomeo kapteny détruisant zalatsikelikely izy tena zany ekipatsika dia ira ao ihany jour isobe ao kosa kapiteny ao patrika dirapa ao tidena didanse ao ihany ditoni Nomontsanin'ny Makis de Madagasikara tamin'ny isa mavesatra 13 zareo Nizeriana tetsy Mahamasina io tolakandro io nandritra ny lao fanitsanana ho an'ny kanina 724 20
tsy nisy atokona mihitsy teto ry zareo nizerianina. Teo amin'ny fidirana voalohany ihany izy ireo no somary hita nahatohitra kely ny Makis de Madagasikara tamin'ny isa 13 no ohatra no sarahan'ny rotota teo amin'izay fizaram-potoana voalohany zay. Baolina nety tanana 5 no tonga ny Makis de Madagasikara, ny fandimbona natitra tao ry Julio, ry Rija, ry Zino, ry Danger, ry Zo. Zany rehetra zany no nitondra ny baolina nety tanana ho an'ny Makis de Madagasikara tamin'ity androany ity. Teo amin'ny fidirana faharoa dia niova tanteraka ny lalao, niraradraraka ny ese tonga ny Madagasikara. Tsy nahita tokona tsony mihitsy ry zareo nizerianina na teo amin'ny fanafihana na teo amin'ny fiarovatena. Raradraraka araka izany ny baolina nety tanana, fandimbona natitra any mpilalao-ny Makis. Nanatombo teo amin'ny lafin'ny rehetra ny Makis de Madagasikara tamin'ity fihaonana ity, na teo amin'ny lafin'ny teknika na teo amin'ny lafin'ny tanjaka. I Namibia sy Zambia indray zany no miandry ny Makis de Madagasikara ao anatin'ity lalao ho amin'ny fedinany tompontakany Afrika eo amin'ny taranja baolina lavalava ity.